mahareta tsara ianao mandrapiavin'ilay tompo andriamanitra ilay ray zay be fitiavana no masianampitantana komaeretsa ry sekoly ovolona sosay tsy ananaia aniasa falabeazana abandesonany tanitazana sekoly mahareta tsara iana mandrapiavin'ilay tompo jesosokina izy no hitarikaosay favolombelona tsemenasa komaeretsa ry sekoly ovolona sosay tsy ananaia aniasa falabeazana abandesonany tanitazana sekoly mahareta tsara iana mandrapiavin'ilay tompo zay sarana lay fanahy imasinany no ampahelinay zanazane komaeretsa ry sekoly ovolona sosay tsy ananaia aniasa falabeazana abandesonany tanitazana Sebanjinatsika indray ny voahevitra hoe akatoary ny fikarian'ny fanahy masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha aroaro, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny sezam-piandrianana, ary avy amin'ny Jesosy Kristy mpamolombelona marina sy lay matoa amin'ny maty, ary lehibe ny fanjaka amin'ny tany. Misangana isaotra hijeran'Andriamanitra. Salamo fatelo amby zato, andiny voalohany hatramin'ny fahadimy. Salamo fatelo amby zato, andiny voalohany hatramin'ny fahadimy. Misaoran Jehovah ny fanarika, ary izay rehetra tanatiny misaoran ny lalam-basina. Misaoran Jehovah ny fanarika, ary izay misy adinonao ny fitahiny rehetra. Izay mamela ny helikao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny lavaka, izay manavitra famandraposy fiantramanao, izay mahafoso ny vavanao, ny fahatamoranao no tonga raiky toy ny andrivoto mahery. Amen. Oh
isika. Ry Andriamanitra iray zanaka sy fanahy masina izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanahy masina anay. Vory eto anatrehanao izahay, eto amin'ny tempolinao masina, idera, itsaka, hanome voninahitra ny anaranao masina. Andriamanitra, mangataka aminao izahay, amin'ny alalan'i Jesoa Kristy izahay, mba hosokafana ny fanahinao masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay, ka tonga anay hibebaka ny nota nataonay. Mamindrafo aminay, Tompo. Mamelany eokay, asosa Tompo, izay rehetra mbola tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, esoa rety anatinay izany, mba tsy ho very maina Tompo ny anatonanay ianao indray, ankehitriny amin'ity ora sy fotoana ity. Ankehitriny ary Tompo, amin'izao ora sy fotoana izao dia misaotranao izay. Noho izao fotoana izao mba ahafahanay avao isan'andro amin'ny fitondran-tena masina, fanahy masina, mesaho anatinay, mba ataononaka ny tenanay andriny ny teninao, ka hitombonay amin'ny finoana, ahafahanay mijoro vavolombelona. Eniovy ny ankonanay, mpiarabelona aminay, eny eniovy ny firenena. Misaotranao izay ankehitriny. Fanahy masina, ianao ny ametraka amin'ny tenin'ny mpanomponao. Ondava ny mpanomponao ankehitriny. Raha andre niakatra sy ny teninao sahady izay amin'ity maraina ity. Ko amelsary Tompo, hivoninahitra sy midera. Anao ray zanaka sy fanahy masina, mandrakizay. Amen. Sao dia tonga amin'ny fotoana makinan'ny teny soratra masina tsika. Ny teny izay hovakiana antsika amin'io dia ny teny araka ny eto amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina toko voalohany, andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Kolosianina toko voalohany, andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny alalan'ny Tompo. Ary noho izany, izahay koa hatramin'ny andro mandrenesanay dia tsy mitsahatra ny mivavaka sy mangataka ho anareo, mba ho fiainona fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy fahazava-tsaina rehetra amin'ny fanahy. Mba hanananareo mendrika ny Tompo, anaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Ary ampahan-tanjany amin'ny hery rehetra, araka ny hery voninay, noho ny amin'ny faharetana rehetra sy fandeferana amin'ny hafaliana, ka misaotra indray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nafaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalana, izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helotsika. Ray masina, manamasinana ny fahamarina, dia ny tompo fahamarina. Oh,
Ny episty izay nosoratany Paolo amin'ny Kolosianina ny avana. Ny Kolosianina toko voalohany ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Anankiray amin'ity perikiopa ity ny fanahinantsika moa dia hoe perikiopa no torinaka anankiray amin'izay perikiopa ihany no hovakina sy notoriana no fotoana iavako. No zany dia ity Kolosianina toko voalohany andininy fahasivy ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo ity no vakina amin'izao fandovavana faharoa izao ary amin'izany indrindra no hanolona ny fiadaran'i Kristy amintsika mianakavy. Misy ray ny fiangonana anankiray antsoina hoe Saint Augustin. Saint Augustin dia nanazava atao hoe ray ny fahasoavana mihitsy any satria isan'ireo ray ny fiangonana izay nandiny ny apôstôly Paoly ary notimbiasiny ireo mpanitsy fivavahana maro niresaka momba ny atao hoe fahasoavana. Dia nanazava izy tamin'izay fotoana izay fa misy tanàna anankiroa na misy fahefana anankiroa na misy kaji-pena anankiroa lehibe ity amin'izao tontolo izao. Dia ny fiainana kristianina sy ny fiainana izao tontolo izao. Ary hoariny tahaka ny tanàna lehibe anankiray mihitsy aza zany fiainana kristianina zany. Avy amin'izay ihany no avy amin'ny teny mitsotra masina ity no marimarina tokoa no nakanazy ny andininy fahatelo ambin'ny folo manao hoe nahafaka atsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindry atsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany. Ary dia io la efa nikena ataontsika ao amin'ny faneken'ny mpandray na hoe niala tamin'ny maizina ary tonga amin'ny fahazavana mahagaga. Ary io lay cité na tanàna lehibe anankiroa i Augustin dia ny anankiray dia ny tanàna ny mazava ary ny ray kosa tanàna ny maizina. Rehefa miteny hoe tanàna ny mazava isika dia reto ny verina ao anatin'ny havaka. Ny tanàna ny mazava dia ny hita ao anatin'izany fiainan'ny tanàna ny mazava zany na ny fiainan'ny mazava zanaky ny mazava. Dia ny zavatra hita ao anatiny ao dia izao ry avako malala ny hafanana ny fanompoan'Andriamanitra, hafanana ny fanaranan'Andriamanitra. Ny hita ao anatin'izany tanàna ny mazava zany dia asa fanompoana, finoana. Ny hita ao anatin'izany tanàna ny mazava zany dia ny fanotsolam-po sy ny fitiavana satria mifankahita ny olona, fanatitavany olona. Zay ny hoe zanaky ny mazava. Fa amin'ny tanàna faharoa kosa no fanondravany azy dia ny tanàna ny aizina dia mazava ho azy rehefa maizina ny olona dia matory, ary rehefa matory ny olona dia mangatsika, ary rehefa mangatsika ny olona dia miatakataka tsy mifankahita ao anatin'ny maizina dia manjaka ny elanelana, ny fifankahalana, ny tsy fifandraisana. Ary izany rehetra no anehoana fa samy hafa ny maizina sy ny mazava. Tsy amin'ilay tsy hifankahitan'ny mpiarabela sy ny mpino ihany fa ny amin'izay atao amin'ny maizina dia tsy azo atao amin'ny mazava mihitsy, ary ny fanaon'ny mazava dia tsy ataon'ny maizina. Eto ary avako malala dia asehon'ny Kolosianina fa efa zanaky ny mazava izy. Zanaky ny mazava ianao, zanaky ny mazava. Dia inona ny avako malala ny tenin'ny apôstôly Paoly ho antsika izay nateraka tamin'ny an'i Jesosy Kristy mpamonjy. Hoy izy manao hoe engany ho fenona ny fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Engany raha mangataka izahay mba ho fenona ny fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Afaka malala ny olona izay ao amin'ny mazava hoy itsika dia olona natao hiasa izy. Natao hiasa izy zany. Natao hiasa tsy ny andro baiko fa tany ny fanahy masina. Ny fanahy masina no mitoetra ao anatin'ny mpindriavaka ka ahafahany manararoatra ny mazava izay ahafahany manompo an'Andriamanitra. Zay no mahatonga amin'ny Paoly eto manao hoe ho fenona ny fahatsara ny sitrapon'Andriamanitra ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina
amin'ny alalan'ny fanahy. Ny kristiana ry havako malala ny mpanompon'Andriamanitra dia izao reto no ahafahany manatanteraka ny atao fijokona vavolombelona, reto no ahafahany manatanteraka ny fiainana kristianina. Voalohany indrindra dia feno ny fahalalana tsara izy, feno ny fahalalana tsara. Hotsika hoe ao anatin'ny mazavintsika azy, raha ao anatin'ny mazavintsika dia tena saina misokatra ka hitatsika avokoa ary ka fenina amintsika ny zavatra rehetra izay no anatin'ny mazava. Tsisy zavatra takotakona fa hampahafantarana antsika ny zavatra rehetra, lalàna ny zavaboary, lalàna ny tonan'Andriamanitra zao rehetra zao, hampahafantarana antsika zana rehetra zany. Izay tsy raha hampahafantarana nireo olona tany alohantsika koa aza. Teo ny filazan'ny apôstôly Paoly azy, ilaina araka izany ny fahalalana tsara. Ny fahalalana tsara dia ity ny havako malala, fahaizana manavaka zavatra tsara. Satria ao ambany masonao daholo ny zavatra rehetra, nampahafantarana anao ny zavatra rehetra. Dia izao ilaina ny anananao fahalalana tsara mba hahatonga anao mahay manavaka ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Raha ohatra ka ao anatin'ny mazava isika ny havako ka tsy manana fahalalana tsara dia manaona foana. Ny ao anatin'ny maizina rehefa maizina izy dia matory ao izy dia mangatsika ao izy dia tsisy ninona ataonao fa mianky fotsiny izy, tsy miasa izy zany fa hiarana izay zavatra atao amin'ny maizina izy. Fa ny mazava kosa natao hiasa izy, tahaka anao zany ny antony nafahan'ny Kristy anao dia hiasa, ary raha hiasa dia tsy maintsy omen'Andriamanitra anao ny fahalalana tsara ny alalan'ny fanahy ahafahanao mitondra tena tsara. Zava-dehibe voalohany zay afaka malala, ny kristianina dia omen'Andriamanitra ny fanahiny ka afaka mahay manavaka zavatra tsara. Zay mahatonga ny kristianina ry havako ao anatin'ny fiarahamonina nge olona modely izy. Modely izy satria any any ny fitariany faran'Andriamanitra. Izy no omen'Andriamanitra fahazavan-tsaina ka manjary maradalana hoe ity ny tokony atao, ity ny tsy tokony atao. Fa ny faharoevako malala, lahy no ny filazan'ny Kolosy aminazy ho velona fahalalana tsara ianareo ary faharoa, ny teny faharoa dia ity ny fahendrena. Tsy afa-misaraka ny fahalalana sy ny fahendrena. Raha ohatra ka fahalalana tsy sy fahendrena dia manimba zavatra. Tsy ny fivavahana kristianina na itsika havako malala tsy manompo fahalalana, tsy zay ihany, fa manompo fahendrena koa isika. Ny fanahy masina izay atao anatintsika zany nomen'Andriamanitra fanomezana antsika dia sady manome antsika fahazavan-tsaina izy hoe izao nidikany zavatra ity, izao ngevitra izao zavatra izao, izao ny lalàna ny rahan'Andriamanitra izao zavatra izao, dia omen'Andriamanitra kosa fahendrena fa aiza mitondra tena. Ny asan'ny fanahy masina ao anatintsika zany dia havako malala ao anatinao io dia izao manome fahendrena koa izy. Zay indrena tonga ny epistily ho an'ny Jakoby, na ny epistily soratan'ny Jakoby manao hoe zay tsy manam-pahendrena aoka izy angataka. Ny fahendrena dia avahan'Andriamanitra, ary ny fahendrena dia tsy inona akory fa fahaiza mitondra tena manolona ny hafa eo anivon'ny fiarahamonina. Fantatrao mazava anao ny zavatra rehetra, saingy izao raha tsisy fahendrena dia manimba zavatra. Ny ataontsika hoe tonjato enantsika kehitriny dia tonjato ny fahalalana fa tsy tonjato ny fahendrena intsony. Tonjato ny fahalalana fa miendanja ny fahendrena kehitriny ao amin'ny fiarahamonina. Satria nahoana? Satria tsy manaiky tariny faran'Andriamanitra na mieritreritra manao hoe misy fahendrena ivelan'Andriamanitra. Ny olana liavako malala amin'ny siansa kehitriny omen'Andriamanitra antsika ny fahalalana, ninninona razaina ny fahazavan-tsaina ny siansa dia avahan'Andriamanitra. Fa izao ny fahendrena kosa dia indraindray laksa-danja manoloana ilay fahazavan-tsaina. Antsika migenda indray na mampiana-janaka arsika dia izao hoe everitsika fa ny tena zava-dehibe dia ny fahalalana. Miezaka mampianatra inona mozy tsy mianatra, zava-dehibe ny fiarahana dia avako malala. Fa indraindray ny fahendrena
fahendrena maivamina ny fahendrena tsy voatery ny ampianarana ihany fa ianao ray aman-dreny mampianatra ny zanako ny antsony hoe fahendrena ny fiangonana mampianatra ny ankizy antsony hoe fahendrena zava-dehibe ny fahalalana fa raha fahalalana tsisy fahendrena dia tsisy heviny ny fahalalana raisina ny ampianarana mazava ho azy ny an-tsekoly amin'ny boky ianarana raisina ny ampianarana ireny fa ny fahendrena kosa tsy any ampianarana ihany no raisana azy fa any tokantrano any eo anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny fiangonana anivon'ny tany eo amony zay no manome ny fahendrena ary eo zavatra nakoro reo dia tena mahaolona ny olona mahafeno ny olona ny atao hoe olona dia zao sady mana fahalalana tsara izy ary mana fahendrena hitany avako malala rehefa ao aminao zay dia reto no aterak'izay ny apôstôly paoly mangataka ao ny apôstôly paoly a mba ho fenona fahalalana tsara ianareo fahalalana tsara io dia fahalalana tsara mifanaka amintsika ton'Andriamanitra ary mba ho fenona fahendrena ianareo zany hoe faiza manavaka sy mitondra tena tsara dia atao hoe zay any ianao zao ary zay mihitsy moa ianao satria ianao kristiana dia men'Andriamanitra anao ny fahalalana tsara men'Andriamanitra anao ny fahendrena dia reto no aterak'izany ny avako malala manomboka amin'ny andininy fahafolo mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra rehefa ny olona ry havako malala ny feny fahalalana izy ary olo-kendry izy ny aterak'izay dia izao mahavokatra amin'ny asa tsara izy asa tsara no ataony fa tsy asa ratsy ny atao hoe asa tsara dia asa matehidery asa mitondra soa asa mampandroso asa mitondra aina sy fiainana ho an'ny manodidina azy tamin'ny nitrangany tamin'ny ataontsika hoe nandritry ny ady lehibe faharoa dia nitrangany ataontsika hoe ny fahitany olombelona ny tsy ny bomba atomika fa ny fahitany olombelona alohan'izay aloha momba ny lalàna ny feny atôma dia nisy ireo manam-pahaizana maro samihafa zay ataontsika hoe men'Andriamanitra fahazavantsaina nandinika sy nahafantatra ny lalàna ny feny atôma sy ny angovo sy ny atôma dia mipotra zany ny ataontsika hoe ny fizikan'ny atôma ary dia nanomboka voafe zany tamin'ilay manam-pahaizana antsoina hoe Albert Einstein ary dia namoaka lay haitsika tsenjery lay E égale mc carré saika ainy ankizy ny olona loatra nanao ny klasy famarana rehetra ary dia vokatry ny fifehezana amin'izay dia voafehin'ny olombelona amin'ny ankapobeny ataoko amin'ny ankapobeny tsy amin'ny tsipriany azy amin'ny ankapobeny ilay lalàna feny fizikan'ny atôma dia nanotranga vokatr'izay dia misy zavatra maro isan-karazany mipotra ny tao amin'izao tontolo zao naterak'izay fifehezana ny fizikan'ny atôma izay nahaterahany antsoina hoe bomba atomika fa tsy izay ihany akory ny nateraky ny fahafifehezan'ny olona ny fizikan'ny atôma fa ny bomba atomika tao anatiny fa nisy zavatra maro koa nefa naterany nisy zavatra maro koa naterany nisy zavatra mitondra soa nisy zavatra mitondra soa ny hoentin'ny fahafifehezan'ny olona ny fizikan'ny atôma dia ataontsika hoe na dia amin'ny radiothérapie fotsiny ihany azy izay mitondra soa ny fiainantsika olombelona iavako tsy izay ihany fa nisy angovo zay azo lazaina hoe azo navesaina ihany tamin'ny fotoanany raha dia fahitana ny vokatratsika hoe kehitriny dia nisy fotoana nahafatana hoe eto dia nisy zava-tsoa iavako noho izany toy izay indrindra matoka ny tenitenin'ny apôstôly Paoly eto manao hoe raha toka tariny fanamasina ny olona iavako ary manana fahalalana sy fahendrena dia izao hainy mampiasa ny zavatra rehetra ho amin'izay mitondra soa ka mitondra soa lay asa hita ny olombelona men'Andriamanitra azy ny fizikany atôma fa izao misy lalàna koa ny anankiray nampiasaina tamin'ny fitaovam-piadiana mahafaty ary ny ilany kosa nampiasaina tamin'ny angovo sy ny fitsaboana sy ny lafin-zavatra maro samihafa dia zao rehefa koa malala raha tena ao amin'ny tompo isika rehefa koa malala io teneny ny apôstôly Paoly io
amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika dia tsy ilay makany amin'ilay manimba zavatra ilay manimba aina no andehanantsika fa any amin'ilay mitondra soa any amin'ilay asa tsara. eka dia afaka hotsapanao amin'ity afaran'ny apôstôly Paoly ity fa misy safidy mandrakariva eo amin'ny fiainan'ny olombelona amin'ny zava-baovao hitan'ny olombelona. Ninninona hitantsika afaka ao amin'ny fiainan'ny olombelona na ny informatika io na ny siansa izay hitantsika isan-karazany io. Izao misy safidy mandrakariva amin'izay hitantsika. Fantatsika dia ny hoe misy safidy makany amin'ny manimba ary misy safidy makany amin'ny mitondra fiainana. Zay fanapaha-kevitra izay iainana isan'andro zay. Na inona dia afaka manara dia misy safidy azo ampiasaina tsara ny zavatra rehetra ary azo ampiasaina ratsy ny zavatra rehetra. Na io sakafo io aza. Na inona dia mety makany amin'ny ratsy ary na inona dia azo ampiasaina amin'ny tsara izy rehefa avy amin'Andriamanitra. No zany dia ny apôstôly Paoly tsy makany amin'ny tsara zany ianao raha tsy ny fahalalana tsara sy ny fahendrena avy amin'Andriamanitra mitondranao amin'ny raha. Na ny fahefanao menana na ny fahefanao maray aman-dreny fotsiny azy na ny fahefanao atao hoe mahazoky eo tokantrano fahefanao mahampitondra zany rehetra zany dia mety makany amin'ny tsara fa mety makany amin'ny ratsy. Fa roviny zay makany amin'ny tsara makany amin'ny tsara zay raha ny fahalalana avy amin'Andriamanitra mitondranao azy amin'ny fahendrena avy amin'Andriamanitra mitondranao azy. Dia io teneniny apôstôly Paoly hoe mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra. eka dia afaka malala hotsapanao ny zava-dehibe zany dia tsy ny fitsarantsika hoe asa ratsy natondrahana na asa ratsy tsy zay zava-dehibe fa izao raha toa ka mijerytsika zany anaty fiarahamonina ka miasimba ny fiarahamonina zay zavatra omen'Andriamanitra dia vomaika ampiasain'ny olona amin'ny ratsy. Zay zava-vaovao hita eto amin'izao tontolo izao dia lasa makany amin'ny ratsy. Nahoana ny apôstôly Paoly hoe satria tsy ampy ny fahalalàn'ny olona n'Andriamanitra, tsy ampy ny fahalalàna tsara ary tsy ampy ny fahendrena. Ary rehefa tsy ampy ny fahalalàna tsy ampy ny fahendrena dia misy adidiny fiavonana zany, misy adidiny isam-pianakaviany zany, misy zavatra tsy ampy zany. Ary zay ho tsarontsika hoe tsy ampy fahalalàna sy tsy ampy fahendrena ny fiarahamonina dia tsy miasa ny fiangonana. Tsy ampy fahalalàna sy tsy ampy fahendrena ny fiarahamonina satria tsy miezaka itsika kristianina, tsy mitaiza tsara tsika, tsy manalehibe tsara tsika, tsy mampita fahalalàna tsika. Fa rehefa malala hoe raha feno tsara ny fahalalàna sy ny fahendrena dia izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika na ataontsika dia mahatonga fitombona amin'ny asa tsara. Fa faharoa dia tia ny apôstôly Paoly ampatanjahina amin'ny hery rehetra. Raha toa ka ao anatintsika dia afaka malala ny fahalalàna tsara n'Andriamanitra, ny fahendrena dia mitondra ino zany? Mitondra tanjaka sy herim-panahina ao zavatra. Ny ao amin'ny aizina dia afaka malala nizaniza rehefa maizina ianao dia magnatsika. Rehefa amin'ny aizina hoe apôstôly Paoly dia matory tarataso an'ny Efesianina. Haizina midika matory toromasom-panahy, midika tsy miasa, midika atsika. Midika zany izao dia afaka malala raha ao amin'izao tontolo izao ny olona mieritreritra ny tena hoe miasa be izy satria zao fa izao maizina izy dia mangatsika dia matory. Io ny apôstôly Paoly ny olona rehefa ao amin'Andriamanitra ao mazava dia manana herim-panahy izy hanao zavatra, manana herim-panahy izy hanao zavatra, ezaka hanao zavatra. Misy tamin'ny herinandro io misy olona nandeha fa raha-patsiaro ny teny Martin Luther King atao anatin'ny Facebook io dia hoe ilay teny Martin Luther King zany ilay pasteur mainty hoditra Amerikanina izay isan'ny sangany voaka tamin'ny université any Harvard ary tarika niady tamin'ny fanavakavaham-bolokoditra tany Amerika tamin'ny fotoanandro. Dia hoe ny teniny io ilay nampatsiaro ilay nandefan'ilay izy. Izy hoe raha tokony anidina ianao izay moa ilay izy, raha tokony anidina ianao na tokony handeha mafy ianao raha dia izao ka tsy afaka manidina ianao dia mandana tongotra. Mezakaza mihitsy ana moa ilay tena fatan'ilay teny tamin'ny atin'ilay toriteny-davina tao fa ny fitinina ilay izy. Hoe raha toa ka tokony anidina ianao ka tsy afaka manidina mandana mezakazaka mafy. Tany mezakazaka mafy ianao. Ary raha toa tsy afaka mezakazaka mafy mihitsy ianao satria izay ny adidiny miazakazaka mafy dia mandana tongotra. Ao anatin'izay ampiasao ny tongotra ao.
ary tonga tsy ao anatiny zany ianao satria no lafitsahatra maro samihafa dia tsy afaka mezakazaka tsy afaka mandeha tsy afaka manao dimaika dia mandadisa mihitsy amin'ny tany tsy maninana mandady amin'ny tany ary ianao fa raha mandady amin'ny tany ianao raha mandeha tongotra ianao ny zava-dehibe dia izao tsy maintsy mandroso ianao na inona dia ity ianao mandroso afaka malala fitaomana ny mpino zany ny toetra ny mpino dia afaka malala mandroso ohatrany na inona zavatra veto vato misakana ary entina afaka malala zay ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe men'Andriamanitra herim-panahy mandroso ianao fa tsy miravoravo tana ny herim-panahy mandroso ny afaka ao anatin'ny sarotra dia avavin'Andriamanitra zao be dehibe ny olona kivy be dehibe ny olona miravoravo tana be dehibe ny olona ndradray ara tratry ny korotana ao anatin'ny tokantranao telopolo isan-jato fitombon'ny herisetra ao anatin'ny tokantrano vokatry ny confinement be dehibe ny izy kizitana anday aman-dreny dia trapoka anjahany be dehibe ny tany Chine morabolazao dia zany saravady mihitsy betsaka no misaraka tamin'ny vadiny no miara-monina nahatra atao tokantrano tao afaka malala ny fahalalana tsara sy ny fahendrena avy amin'ny fanamasina dia mahatonga antsika matanjaka tsara ny finoana manana herim-panahy samy manao zavatra samy mandray fanahy hoe zao ny ataonay Andriamanitra satria tsy zay manao anio manam-pahendrena zay manam-pahalalana zay manjary finoana ireo fahalalana sy fahendrena dia samy manao zavatra izahay samy manangan-javatra izahay tsy kivy izahay tsy ketraka izahay tsy miemika izahay tsy miova ny finoanay na dia vitsy azy zay miara-mivavaka na dia amin'ny fahita lavitra azy zay sisa no mivavaka no miarika ilay fimbonam-bavaka na dia foy azy ny fotoana fahanenaka ny antranonao dia izao tsy miemitra ny finoanay satria feno ny fahalalana ianao Andriamanitra ary zay afaka malala ny filazan'ny apôstôly Paoly azy manao hoe matanjaka amin'ny finoana hampatanjaina ny hery rehetra ianareo ary farany dia afaka malala hoy ny filazan'ny apôstôly Paoly azy faharetana sy fambeferana amin'ny fifaliana rehefa ao anatintsika lefako ny fahalalana sy ny fahendrena dia samy manao zavatra isika manompo isika mandroso amin'ny asa tsara ny ataontsika ary ny fahatelo sady farany dia ity filazan'ny apôstôly Paoly azy manam-paharetana manam-pandeferana mahana fifaliana tsorona lasa etika lay fahalalana izay tsy azo tsapaitana fa ao anatintsika ao lay fahendrena izay hitariany fanamasina antsika dia manjary lasa etika zany hoe lasa fitotratena ao anatin'ny fiarahamonina ka mitondra asa tsara sika raha izay mitondra zava-baovao anatin'ny hery sy tanjaka itsika ka tsy olona kivy fa olona faly fa izao no fifandraisantsika amin'ny namantsika dia inona no mitranga olona manam-paharetana olona manam-paharetana olona manam-pifaliana olona manam-pandeferana ai ny fandeferana ny avaka tsy zavatra tonga ho azy ai ny fifaliana tsy zavatra tonga ho azy ai ny faharetana amin'ny fona tsy tonga ho azy fa asan'Andriamanitra ao anatintsika ary io mahasamy hafa ny fifaliana amin'ny fifaliana zao tontolo zao matoa tokony teny hoe mifalia matoa Andriamanitra ny teny eo tanteraka amin'ireo ny fifaliako dia zao rehefa komalala tsy fifaliana zao tontolo zao ny fifaliana zao tontolo zao dia avany velany makaty anatinao zany hoe ny zavatra jeren'ny masonao no mitondra fifaliana ho anao zany hoe ny materiel ny zavatra hita maso sy azo tsapaitanana na renesy ny sofiny no mitondra fifaliana ho anao avany velany makaty anaty ary rehefa tsy eo zany zay ivelany zay dia tsisy fifaliana fa ny fifaliana indrindra avako malala zay ateraky ny fahalalana ateraky ny firaisana amin'Andriamanitra dia avy aty anaty indray no makany velany lay fanahy masina ao anaty zany lay fifaliana mpino dia fifaliana avy aty anaty no manjary fifaliana ivelany dia raha-isaratsaina ny fahasamihafan'ireo olona roa reo ny anankiray zany miandry zavatra ho jeren'ny maso mandrakariva miandry zavatra avany ivelany vao tonga fifaliana ary tsy eo zay dia tsy manana fifaliana izy dia zay mahatonga ny fifaliana zao tontolo zao tsy maharitra faly izy fa tsy maharitra ilay fifaliana satria avany ivelany
makaty anaty rehefa tsisy ny avany velany dia tsisy ny atao anaty fa ny fifaliana indrindra avako malala avaty anaty la ifanahy masina ao anaty no manjary mitondra fifaliana ivelany ary dia lasa loharaha ny fifaliana ny fiainan'ny kristianina. Tsy kristianina zany ny kristianina raha ohatra ka mizara fiferontanaina izy, mizara fahankiviny izy, mizara raha izay ny fiainany dia tsy kristianina izy. Na marina kokoa tsy feny tsara ny fifaliana ny fanahy ao anatiny. Ny kristianina ny avako malala dia olona mitondra fifaliana ao anatin'ny fiarahamonina misy azy. Ka na dia ao anatin'izao confinement zao ara dia hainy mitondra fifaliana, hainy mitondra faharetana amin'ny fankolo, tsy mba barakivy izy ao anatin'ny sarotra fa mpitondra fampaherezana, fampatanjahana ao amin'ny hazo. E Jesosy ry tompo avako malala izay nanome toky anao fa nanome fanahiny izay ny amenonao amin'ny fahalalana tsara ary dia amenonao amin'ny fahendrena mba hahatonga anao mandeha ka amovony tsara izay ataonao ary faharoa hahatonga anao hatanjaka tsara amin'ny finoana izay ampandehanan'ny tompo anao ary ny fahatelo hahatonga anao amin'ny fifandraisanao amin'ny mpiarabelona aminao olo ny fandeferana ny fifaliana ary ny faharetana. Ivavasika tompo sotranao izay fa ny asan'ny fanahinao masina ty anatinay dia asan'ny fahafenona, mahatonga ny manana fahalalana tsara, mahatonga ny manana fahendrena ary azonao ampiasain'izay dia ny asa tsara ny tanterahinay, asa mampandroso, asa manafana ary indrindra asa mampahatanjaka ny finoana, mampahatanjaka ny hafa, mampisy fifaliana eo amin'ny fiainan'ny hafa. Tompo Andriamanitra eo efa nomenao anay zanako malalanao dia vitanay izany fampitony izany ko ndrety izay tonga eto an-tranonao amin'ity ola sy fotoana ity dia vangio izay tompo ho feny ny fahafantaranay ianao ary anjaka amin'ny fiainay tsirairay avy any fanahinao masina ka ho pampahery izahay, tsy olona mora kivy izahay, tsy olona resy izahay fa olona mananao izay efa namela elokanay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao dia ny tokantrano tsirairay, ny zanakay tsirairay, ny eto eny ampitan-dranomasina, ny fianakaviana tsirairay tompo tonononay aminy ny fiatananao Jesosy izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Iborana rehefa afaka nampianarana anay manao hoe rainay izay any an-davitra ho amasinina neny anaranao ho tonga ny fanjakana atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny davitra eo nay any mianina sahazaonay ary mamelana oka tahaka ny melana izay meloka taminay ary aza mitondranay amin'ny fakapanana fa manafanay ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary mahafinaritra mandrakizay. Amen. Hiditra amin'ny fandraisana antsika ny havako malala ka mihira fahitana aviapolo sy efatsaka toy ny voalohany no ataontsika eo ampimanana izany andraisana ny fandraisana fanasana tompo amin'ny tekorana mety izantsika ta. Thank you.
mahafantaratry ny famelan-keloka ary atsika zay tokantrano misy ny tokantrano ny ariva tsy afaka miandona dia manatrika izao zavatra masina miaraka amintsika izao izy dia atao amintsika izy atsiaro ao akoho atsiaro miombona ampanahy antsika amin'izao latabatra masina izao raisina amin'ny finoana satria zava-panahy zao le afaka malala no zany azo atao tsara miombona ampanahy manoloana zao latabatra masina izao nady any tokantrano antsika asa da atao tompony fona rehetra tsaka ny vavaka izy le tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjako misotranao zahay fa velona ianao velona mamy aina ho anay ka mahatokanay zanaky ny mazava zanaky ny mazava mandroso amin'ny asa tsara zanaky ny mazava zay matanjaka amin'ny finoana ka samyjolo vavolombelona zanaky ny mazava manomponao amin'ny faharetana mitondra fifaliana amin'ny manodidina anay dia mideranao zay tompo mankalazanao koa meteza hoe atao foana amandraisana zao mofo sy ny kapoka izao ary tsai ny fanainao masina maty anatiny tsiray ary eo ampandraisana ny mofo sy ny kapoka ahatsiarovana ny famelan-keloka ahatsiarovana ny fanasitranana eo ampandraisana ny mofo sy ny kapoka no ny amin'ny Jesosy Kristy tomponay masina 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 Jehova tompo feno voninahitra ao zao atao tompo
Itiny tena kizay mena manareo zao natao hoe ho fahatsarona. Io koa ny tompo satria efa tiany rakitra natsaka ho anareo fanelan-kely zao natao ho fahatsarona. Ivavaka isika. Sono tompo non fa neanche quello tutto. Sono non fa soavanao fa natao mahafantatra ny lalana tokony izorana izahay, mahafantatra ny asa tokony atao izahay, mahafantatra ny adidy izay miandry anay izahay, dia meherim-panahy izay tompo hanao tsara, meherim-panahy hanateraka izany olona ilainao eo anivon'ny fiarahamonina, olona ilain'ny namanay fa mitondra fifaliana mampahery. Ho avy mandray ny tena sy milalao zahay dia avokatsoy ny fenanay izany. Mitomoera tena atiny fonay zany iny sy anatanay. Rakitra voalohany izay ataontsika dia ataontsika ho amin'ny fiangonana sady rakitra ny fandraisana rahateo atavatsika ho rakitra voalohany na ny rakitra omasy fahaovazasy alahady na ny rakitra fandraisana. Rakitra faharoa koa ataontsika ho amin'ny tsangavato fahadimapolo am'izany. Tsarovy havako fa izay mamea fifaliana makasy. Mira eo ampandarana matsika izany. Majarintsika mira efa vita.
hivavaka n'olotra ny fanatitra isika afaka manara. Tompo indreto izay manolotra ny tenanay sy ny fiainanay mba ny fahasoavanao. Afaka manome izahay satria efa nandray sy nomenao. Mitantana izahay satria nomenao fahalalana sy fahazavan-tsaina. Itokisanao izahay ka dia anakinao taminay ny asa amin'ny tananao. Dia indreto izay manolo teny manolotra izay avy aminao hoentinay manatanteraka ny fijonam-pavolombelona na izay nentina eto na izay hotantaninay ny tokantrano saina ny fiarahamonina raha iso fanatitra mampofona kasitrahanao. Dia mety izay toetra aminay hatrany anao Jesosy aza mafona masaraka anay. Amen. Ny ireo fandaharana ny avana ataontsika ao arin'ny afatra sy ny sodrano. Toy izao ny afatra manao izay voavina ndray tena sy ny rano tompo. Mivalia mandrakariva, mivavaka aza mitsaratra, misaora ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ity Jesosy ho anareo. Raiso ny sodrano. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fifaliana ary ny fiadanana ao amin'ny fanahy masina ho aminareo. Amen. Hoan'Andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Raha